miavaka kely ity fankalazana tamin'ity taona ity amin'ny fandraisana tanana bebe kokoa ny fitsaboana sy ny fanomezana fanafody ary fanomezana ilay fanampin-tsakafo izay hoe spiruline an'ireo izay rehetra ahitana ny aretina sotra aretina diabety. Raha tamin'ny voalohany mbola vao nianana milo zay mbola sairakilana tsy afaka nanome fanafody tsy afaka nanome spiruline fa dia mijery fotsiny dia manoro-hevitra hoe fitsaboana sy ny karazany. Mandeha fotoana dia tamin'ny herintaona fitsaboana herinandro no nomena fanafody sy spiruline. Dia tamin'ity taona ity efa afaka izay nanome ny ray volana izay tena isaoranay an'Andriamanitra satria fandrosoana be zany zavatra fampiasana. Misy roa eo zany ny karazany olona tena be voan'ny diabety eto amintsika. Le matavy ray dia le olona tena le sahirana ara-pivelomana le tsy ampy sakafo. Izay le diabety le manaranaky iny tsy dia misy loatra fa ireo foana zany le tsy fampihinana-tsakafo iny lasa tsy ampy koa dérègle angamba le fiarovana miasimba le pancréas. Eo amin'ny 40 à 50% eo ny tonga ao amin'ny dispensaire karantany mena zany hoe ireo olona efa miahiahy hoe sao dia voan'ny diabety. Faraky nilazain'ny ministèren'ny santé teo any amin'ny 8% any fa na izay na tsy izay ny eto amintsika zao tafiditra ao anatin'ny antony fahasivy mahafaty olona betsaka indrindra zany eto Madagasikara ny diabety. Tena mahafaty olona betsaka ny diabety zany eto amintsika ka tokony tsy atao ambanin-javatra ny fisorohana azy sy ny fitsaboana azy ara-potoana satria zavatra rehefa tara loatra rehefa misy tara zay. Ny fomba hisorohana ny diabety voalohany indrindra dia ny fanarahana ilay atao hoe mesure hygiéno-diététique correct zany hoe sakafo izy sakafo araka ny tokony izy zany tsy misakafo bebe fotsiny zany fa sakafo ampy otrikaina ampy selo-miainam-po tsara dia manaraka an'izay manao fanatanjahantena mitohy dia isan'andro régulière activité physique régulière dia journalière dia mitazona an'ilay poids idéaly. Moa zany ampianarinay foana hoe calcul kajikajy tsotsotra mora ahafantarana sy tadidiana ny poids idéaly iny lanja tokony izy iny. Raha jerena ny halavan'ilay olona ohatra hoe 1m52 dia esorina le 2 dia 1m50 iny ohatra 50 kg zany tokony ho lanja iny. Fitazomana izay lanja tokony izay zany zava-dehibe koa izay.